fa mifanontaniana hoe tena niova ve Saoly raha nandray an'le fanan'Andriamanitra. Tsy ho tonga antsika androany asa mety mampiravalotsika androany na manao fotoana iresahana betsaka kokoa tsika androany na asa nahoana izy ity fa tsy tonga any amin'le nanesorana ny fanahytsika androany fa nesorona aloha fanahy haitsika rehetra zany. Zay le nyresantsika tamin'ny faran'le momba ny tantara hoe ny olonantsika rehefa mamaky dia efa fantatsika ny farany, fa le olona miaina an'le izy tsy malala ny farany ohatra atsika tsy mahafantatra mifantatsika nefa ny Andriamanitra malala ny farany amin'ny fiainantsika. Tena niova ve i Saoly? 15 zay le metsoro menotra efa toko 10 tsika zao. Raha voaniodina ny ala teo amin'ny Samoela Saoly dia nomen'Andriamanitra fo vaovao. Nahazo fo vaovao Saoly. Ary tanteraka avokoa tamin'io andro ihany ireo famantarana rehetra ireo. Le fanlazaina teo zany le anankiefatra tanteraka teo daholo nahazo fo vaovao i Saoly. Ny zavatra hita ny dikan'ilay hoe nahazo fo vaovao Saoly dia nahiratra amin'ny masony. Le nyresantsika hoe damba mahiratra taria, nahiratra amin'ny masony satria be loatra le famantarana efa hitany. Famantarana anankiefatra ary voapirofo daholo ireo efatra ireo dia izay no nahatonga ny Saoly nahazo an'le fo vaovao ahafahany manatanteraka ilay asa hampanaovin'Andriamanitra azy. Fa zao raha famantarana ny resahana tsika le mpitady famantarana hatramin'izao dia mbola be deaibe ny kristianina mitady famantarana no mamaky an'ny kristianina. Vao mipotra kely ny corona famantarana, horohorontany famantarana, cyclone famantarana, adiny Russie famantarana. Ohatrany hoe zay vao nisy ady teto ambonin'ny tany. Première guerre mondiale sy ny deuxième tsy hitany vao tamin'ny novembre inge tamin'izany famantarana. Israely sy Iran tadidinareo ve zany? Tsy tadidinareo intsony zany. Dia amin'ny heritolo ohatr'izao tsy tadidinareo intsony Russie sy Ukraine fa isy hafa hiady indray famantarana. Jaunina toko 2 17 ka hatramin'ny 5 no tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, zany hoe tamin'ny andro firavoravony fety zany, dia maro ninny anarany raha nahitany famantarana zay nataony. Betsaka tokoa ny mino rehefa mahita famantarana fa inona ny toeny? Nefa Jesosy tsy nino azy. Natoko ty fa teny ray ihany io. Pistisy ihany ity sy ity mitovy ihany ty teny ty ihany miverina eto amin'ny teny nanoratany Jaunina azy. Nefa Jesosy tsy nino azy satria fantany avokoa ny olona rehetra ary ny tsy nitady olona nambara olona izy fa ny tenany dia no mahalala zay ao am-pon'ny olona. Raha amin'ny alalan'ny famantarana tompoko ny finonao dia tsy mino anao ny tompo. Zay io teny. Tsy mino anao ny tompo, tsy matoky ny conversion anao ny tompo. Dia hitantsika be deaibe ao anaty baiboly jereo hoe ty taranaka ty ozy izy dia fatra-pitady famantarana nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny amin'ny Jona. Nefa eto misy lehibe noho i Jona. Zay ny olana amin'le famantarana. Ka famantarana dia ozy izy gasy mahay mamaky baiboly hoe poma. Efa eo le tena izy dia nenao mbola le poma ihany. Famantarana. Ny Hébreu toko 9 koa dia ohatr'izay. Mihitsy lazain'ny Hébreu toko 9 afaka tsy dianao ny site biblique.gasmb.org dia azonao téléchargena maimaimpônao ny fampianarana momba ny Hébreu toko 9 dia ao izy azavainy. Fa omeko anao fotsiny izy eto 14 ka hatramin'ny 9 hoe fa izay efa no azavaina ndray mandeha. Io zany nahiratra amin'ny masony satria no azavaina ndray mandeha izy. Efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra. Ahitany atao hoe fahasoavana.
fa nanandrana fotsiny fa tsy nihinana sanareo voky rehefa manandratsira efa nandray ny fanahy masiny jereo any dikany io zany le natao Saoly fa jereo any am'le bretoko fahenina ny hevitra io efa nandray fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra tadidinareo talohany nanosorana ny Saoly dia nomeny Samoela tenin'Andriamanitra avy aloha ianao ampenoko tenin'Andriamanitra zay vao nosorana izy efa nanandrana ny herin'ny fiainana ho avy nefa miembotra dia tsy azo avozina indray ho amin'ny fibebahana vao manomboka filma zao sasany ary zay vao tonga fa efa hitantsika ao farany le fanahy eto zany dia fitaovana omen'Andriamanitra ny Saoly mba hahafahan'ny Saoly mamita ny asa zay ampanaovina azy am'teny hafa izy lazaiko anazy dia ohatra hoe Andriamanitra rehefa maniraka dia mampitondra sandwich eto zany lay fanahy le sandwich zay nomen'Andriamanitra ny Saoly le fanahy sy le famantarana dana am'izay raha ataovy no mampanjaka anao fa efa nomenanao ny fitaovana lehibe indrindra io le mahatonga antsika am'teny foana hoe Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés mais Dieu qualifie ceux qu'il a appelés meny qualification ianao ahafahanao manao ny asa andiny fahenina zay le metsoro menotra ary ho tonga aminao ny fanahin'ny tomboka hiaraka aminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao rehefa jere tsara ty rehefa tonga aminao rehefa amantaran'ireo dia ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra no momba anao tanareo io le mitovy mihitsy mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy te-tany mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ray sy zanaka sy fanahy masina ary mampianatra azy hitandrina zay rehetra nanodiko anareo ary indro ao momba anareo mandrakariva mbara-patonga ahafahataperana zao tontolo zao zay ny nirahany Saoly nomena sandwich Saoly dia nirahany aminany io zany le fanahyn'Andriamanitra efa hitantsika izy tare amin'ny andininy faraka ambe folona andray tatia efa nilazain'ny Samoela meloa hoe andray an'io fanahiny tompo io ianao fa ataovy rehefa tonga amin'ny fanjakana ianao zao ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao le zany efa tonga dia mipetraka momba anao foana Andriamanitra am'izay ataonao tonga dia atao fotsiny zavatra rehetra matoky azy ianao dia manao an'le izy ila tadiditsika io fa i Saoly tsy nahatadidy an'io Samoela voalohany 17 tsy tadidin'ny Saoly eto zany olona tahaka ny vahoaka no novidian'Andriamanitra tovy amin'le vahoaka zay nangatahan'le vahoaka dia nahazo mitovy aminy any olona tsy mino tsy matoky an'Andriamanitra tsy miraran'Andriamanitra hitantsika eo moa izy rehefa mifarany dia i Saoly efa nomena ny fitaovana rehetra ahafahany mamita an'le asa mampanjaka azy ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao toa dia atao fotsiny averiko ihany io le tena mitovy amin'le hoe teny Andriamanitra hoe ny azo rehetra eo amin'ny sahy dia azonao hinanana avokoa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ihany ny aza hinanana dia rehefa hinana akondro Saoly dia mbola miteny hoe sitrapon'Andriamanitra ve ny hinanako akondro sa tsy sitrapon'Andriamanitra ve ny hinanako voamadilo sa tsy sitrapony io efa fantatreo ho any le voamadilo fa raha marary kibo ianao dia azo Andriamanitra ny lazainy hoe tsy sitrapony ny mihinana azo hoanina daholo ny rehetrarehetra fa tsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy rehefa tonga amin'izay le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tsy nanontany izy hoe sitrapon'Andriamanitra ve sa tsy sitrapony fa nalainy le izy dia nohaniny satria tsara mate hinana fa ny fiainantsika ohatr'izany foana
zavatra efa omen'andriamanitra hoe io tonga de atao fotsiny am'izao a de manontanytsika hoe sitrapon'andriamanitra ve ty fa rehefa hanototsika de tsy manontany hoe sitrapon'andriamanitra ve ty zany tsika rehetra io rehefa mitena hoe tsika de za koa ao anatiny na andao ataoko hoe izahay ara fianao reriny tsy ao anatiny zay ka fa mety kokoa io zay nomen'andriamanitra ny Saoly fitaovana rehetra ahafahany manao ny sitrapon'andriamanitra fa ny olona mpivavaka be a ozy izy le pastera zay hoe aleo mampibebaka mpamosavy toy zay mampibebaka pastera fa sarotra miova ny mpivavaka na de eo aza famantarana be deaibe azo ny Saoly nakefatra izy teo au moins famantarana azo ny Saoly a na eo ary reo rehetrarehetra ireo de sarotra ny ovany de zao nomen'andriamanitra mpanjaka ny tadiavina izy nangataka mpanjaka nareo nomeko anareo le nangatahanareo nomeko anareo Saoly dikany hoe omeko anareo Saoly a de hoe nomeko anareo le nangatahanareo zay ihany satria dikany hoe Saoly de nangatahana ny antony nangatahan'ny zanak'Israely mpanjaka de te hitovy amin'ny firenena hafa izy te hanahaka an'izao tontolo zao ahoana n'izao tontolo zao manana mpanjaka daholo de ahoana ny tsy manana mpanjaka te hitovy amin'izao tontolo zao a ny zanak'Israely nefa le mpanjaka azo ny avy eo a de mpanjaka tsy mahay makasitraka de hitantsika eo amin'izay ny tantara rehefa avy eo a zavatra tsara nataon'ny Saoly kosa aloha tahaka ny olona rehetra amin'ny voalohany izy de tena milay be toko faraky ambe folo de rehefa ratry say manam-potoanareo a de vakio de hitanareo ao ny exploit any Saoly fa milay be tena mavo be mihitsy Saoly a tena mpanjaka mahery zany no natonga ny olona nira anazy hoe Saoly nafaty arivoarivo satria tena nandresy a anjabesy izy toko faraky ambe folo misy an'izay fa tsika mitohy roa taona tao ariny nanjakany tonga de maningana any amin'ny roa taona tsika zany a nyantsika ny 11-12 toko fa 13 tsika zao 30 taona Saoly raha nanomboka nanjaka ary roa taona nanjakany tamin'ny Israely treto zany inona nataony ny fantana 3 lahy tamin'ny Israely Saoly ka 2 lahy de niaraka tamin'ny tany Mikimasy sy tany amin'ny tendrombohitra Betela ary ny 1 lahy niaraka tamin'ny Jonatana tany Gibeany Benjamina ny olona sisa kosa samy nalefa nody avy any andainy avy inona no mitranga nandresy Saoly nahazo fandresena goavana be Saoly tany Jabesy dingantsika izy mba tsy halava be atsika nahazo fandresena goavana Saoly tany Jabesy de ny fatenany miaramilany ty ve le misery ceinture araka filaza mpitondra fanjakana sa inona tsy fantatro fa nahena no 3 lahy sisany miaramilany ny sisa nampidina maheritsika resitsika daholo fahavalontsika any nareo mody reto ihany zay commando no hiady nahena Saoly ny miaramilany andiny toko faraky ambe folo andiny fahavalo ary nandamina azy tany bezeka Saoly 3 hetsy nisan'ny zanak'Israely ary 3 alina nisan'ny lehilahy Joda zay izy tamin'ny voalohany 3 hetsy sy 3 alina nahena no 3 mahay mitsitsy tsara le mpanjaka mahay mitsitsy ve izy sa tena hoe mafy be zay e maivana daholo ny ady vay e 3 de fa ampy e ady Andriamanitra ny teny hoe momba anay e ok io zany 3 hetsy sy 3 alina contre nasa 3 sisa
3 sisa. Nefa ny anton'ny fidianana ny Saoly-mpanjaka hiady amin'ny Filistina. Hiady amin'ny Filistina. Andininy verina any amin'ny toko 7 tsika zay le hoe metsoro menotra. Andininy 9. Raha pitso toy izao dia irako aty aminao ny lehilahy ray avy amin'ny Benjamina ary hosoranao mpanapaka ny Israely oloko izy ka hamonjy azy amin'ny tanan'ny Filistina. Fa efa nijery ny oloko satria efa tonga aty amiko ny fitarainany. Tanareo lehilahy avy any amin'ny Benjamina. Tia tenenin'Andriamanitra tamin'ny Samoela talohany natongavan'ny Saoly tany amin'ny Samoela. Andriamanitra efa niteny tamin'ny Samoela hoe lehilahy avy amin'ny Benjamina hosoranao mpanapaka ny Israely hamonjy azy amin'ny tanan'ny Filistina satria mitaraina loatra ny zanak'Israely amin'ny anaovan'ny Filistina azy. Dia zay ny antony nanendrenany Saoly zany ho mpanjaka hiady amin'ny Filistina. Dia nahazo fandresena izy tao Jabesy dia tsy mila 3 sisa tazomina. Lamina izy nandritry ny 2 taona, nahazo fandresena izy lamina izy nandritry ny 2 taona dia nalefa ny nody ny miaramilany. Namody fa lamina ny fiainana. Lamina ny fiainana. Dia niady amin'izay zany avy eo Jonathan nitarika niady. Miaraka amin'le arivolany hitantsika teo zany Jonathan no nitarika niady fa tsy Saoly. Toko 17 andininy 7 tsika zao. Dia namely miaramila amin'ny Filistina zay tany Geba i Jonathan ka reny Filistina zany ary nampitsoka anjomara teny amin'ny tany rehetra Saoly ka niteny hoe aoka andre ny Hebreo. Inona? Nandresy koa zany nahazo fandresena koa zany teto Jonathan. Nahazo fandresena koa Jonathan teto. Dia rehefa nahazo fandresena Jonathan dia nizesta be Saoly. Jonathan nandresy Saoly mizesta. Aoka andre ny Hebreo. Nandresitsika. May be mihitsika. Fandresena faharoa azotsika io zay raha voatantara fa ny ankoatran'izay mety tsy voatantara. Eo Saoly indray zany no nizesta teto. Saoly indray no nizesta noho ny fandreseny Jonathan. Dia tsy reny Filistina le izy. Reny Filistina zany ho avy aminao mivaly faty. Eritrereto hoe Ukraine no manafika ny Russie voalohany. Ohatr'izay io Ukraine kely no manafika ny Russie. Mazava ho azy tsy maintsy mamaly faty Vladimir Poutine. Kanefa akoatran'le 3 dia Saoly sy Jonathan irery ny nanana fitaovam-piadiana tamin'izany fotoana izany. Sady vitsy no tsy manana fitaovam-piadiana fa tsy Saoly sy Jonathan ihany. 7 ary teny amin'ny tanin'ny Israely rehetra dia tsy nisy mpanefy satria hoy ny Filistina mba tsy hanefy sabatra nalefina ny eny Hebreo. Koa tamin'ny fotoana ny edina dia tsy nisy sabatra nalefina hita teny tanany vahoaka rehetra izay niaraka tamin'ny Saoly sy Jonathan fa izy Saoly sy Jonathan zanany ihany ny nanana. Finoany zany finoany zany Saoly sy Jonathan ihany ny nanana fitaovam-piadiana fa ny sisa tsy nanana. Fa zany tsy nasakana ny Jonathan tsy azo fandresena. Hitantsika amin'ny 7 teo hoe nandresy Jonathan nahazo fandresena i Jonathan. Toko 17 mbola hitantsika ihany koa ny adiny Jonathan. Zay le metsoro menotra 9. Hoy Jonathan tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny. Andeha isika kany amin'ny miaramila an'ireo tsy mifory ireo. Angamba mbatsika ny tompo satria tsy misy mahasakana ny tompo tsy hamonjy na maro na vitsy. Zany ny tena finoany zany. Vitsy izy tadidinareo ve ity miaramila an'ireo tsy mifora ireo. Io koa ny tenen'ny Davida tamin'izy niady tamin'ny Goliath. Dikany hoe tsy mifora dia tsy hoe tsy vita didipotra fotsiny akory
fa ny tsy fora dia tsy vita fanekena tamin'Andriamanitra, tsy olona tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra ny atao hoe tsy mifory. Fa i Jonatana natoko hoe angamba ombatsika ny tompo, araka lefa nolazain'ny Samoela tamin'ny Saoly, mombatsika ny tompo a, dia tsisy mahasakana ny tompo tsy hamonjy, na betsakitsika na vitsitsika dia ny tompo ny mamonjy, andaotsika hiady hanafika. Zay ny finoany Jonatana zanak'i Saoly, tena lehilahy manam-pinoana i Jonatana zany. Verina amin'ny toko 7 indray tsika 14. Le nandresy Jonatana zany a, dia reny Israely rehetra fa namely miaramila amin'ny Filistina Saoly, any ka ala amin'ny Filistina ny Israely. Io tamin'ny alalan'ny Jonatana ity a, ala amin'ny Filistina ny Israely, dia nivory anaraka ny Saoly ho an'ny Gilgala ny olona. Jereo tsara amin'izay. Ao a, matetikitsika zany rehefa mamaky tonga dia mamaky kobe na be dia tsy hitatsika le détail kely fa reny, zay le hoe mianatra mamaky baiboly eto e, dia mijery en'ireny détail kely reny. Vakio tsara, Filistina 3 alina kalesy fitondra miady, 3 alina kalesy fitondra miady, 9,000 atsovaly, ary vahoaka betsaka tahaka anie, fasika eny amoron-dranomasina no nivory iady tamin'ny Israely. Ary nandeha izy ireo ka nitoby tany Mikmasy any antsinanany Betavena. Ao a, rehefa resahana ohatr'izao izy zay vao hitanao hoe aiza ny Filistina io a 3 hetsy, 3 alina matsy 9,000 tia amin'ny kalesy, tia amin'ny soavaly, tia mandeha tongotra, tia mandeha tongotra, fa ireto mikontra amin'ity. So ihany fa momba azy Andriamanitra dia hamonjy azy na amin'ny vitsy na betsaka. Fa zay aloha ny zava-misy eto. Ary olona tezitra mengy avany a, ala amin'ny Filistina ny Israely. Sao dia verinareo olona ilalao. 15 no ny tany lehilahin'ny Israely fa latsaka katerena izy, satria nijaly mafy ny olona, dia niery tany amin'ny Zoisy, tany amin'ny Krihitrala, tany amin'ny Aram-bato, tany amin'ny Fierena, ary tany amin'ny lavaka famorindran izao. Tsoka daholo. Ny Hebreo sasany kosa dia lasa nitany Jordana nakany amin'ny tany Gada sy Gileady, fa mbola tany Gileada ihany Saoly ary vahoaka rehetra dia nanaraka azy tora-kovitra be ihany. Loza tokoa zany e. Raha mijery vaovao nareo dia mahita mahazo ny Ukrainiana mbola pira noho izany ity nahazo zanak'Israely. Natahotra paritaka daholo ny olona, ankovotra tora-kovitra tsisy ohatr'izany, paritaka. Tsoka daholo zany miaramila ny Saoly. Ty zany mbola mipatsetaka koa. Saiko 0 ray nakary, 0 ray nakaty, 0 ray nakaty, 3 sisa tavela teo. Zavatra tsy azony Saoly, da i Jonatana nahazo n'ity, fa Saoly tsy mahazo n'ity hoe tsy maninona nareo ary tadidinareo ny Gideona 300 fa nandresy. Azo resena foana reo, ohatra anankiray tamin'ny andron'ny Josoa. Tia ny asehoko anareo Josoa 12 ka hatramin'ny 19. Efa nitranga ny zavatra ohatran'io. Tsy vakitsika daholo izy fa tombontsika amin'ny 14. Ary nandeha izy ireo sy miaramila ny rehetra teo aminy, ka olona maro be toy ny fasika teny amoron-dranomasina ny amin'ny amarony, ary sovaliny sy ny kalesy fitondra miady dia maro indrindra. Zay koa zany niady tamin'ny zanak'Israely. Efa nisy izany, aiza le fasika io ohatra fasika be dia be. Dia hoy ny tompo tamin'ny Josoa, aza matahotra azy farapitso toy izao a dia hanolotra azy rehetra ho faty eo anatrehan'ny Israely, traingo sy sovaliny. Dia nandeha Josoa sy ny vahoaka mpanafika rehetra tao aminy ka tonga tampoka teo amin'ireo. Nanafika zany Josoa, vitsy izy fa izy nanao latsakalina voalohany tamin'ny zareo,
tonga tampoka teo am'ireo teo amorony ranome roma dia namely azy retsy zany ny tokony nanafika be deaibe retsy fa le vitsy ny namely ohatr'izay mihitsy koa tamin'ny gideona na vitsy ary izy dia izy ny nanao atako voalohany ary ny tompona n'olotra azy reny teo an-tanan'ny Israely izay namely azy ka nanenjika azy hatrany Sidona lehibe sy hatrany misy refota mahima ary hatrany amin'ny lohasa misy pahatsinanana dia namely azy izy mandra-pahatsy nisy niangana azy na dia ray akory azy. Jereo tsara io le fanresantsika tamin'ny farany le resaka hoe famakina tantara. Famakina tantara ity le double causalité. Josoany nanafika voalohany manana ny anjarany ny olona, josoany nanafika voalohany fa iza nanome ny fandresena, ny tompony nanome ny fandresena, ny tompony nanao ny asa. Zay le double causalité fahitantsika famakina baiboly indrindra testamenta taloha tamin'ny heriny. Verina amin'izay zany tsika amin'ny toko 7:1 inona ny tranga dia niandry fitony izy araka amin'ny fotoana nomeny Samoela nefa tsy mbola tonga tany Gilgala ihany Samoela ka niely ny olona. Niandry ozy izy Samoela ho avy any aminao ny Gilgala amin'ny herinandro dia niandry izy. Gideona tonga dia nanafika na vitsy ary meny tompo fandresena. Josoa tonga dia nanafika na vitsy azy nomeny tompo fandresena. Saoly niandry Samoela. Avy eo ny Samoela koa niandry mandrapatonga zay le 3 kely efa nitsoaka daholy. Saoly zany tsy neritreritra hiady mihitsy ohatrany retsy, niandry fahagagana fotsiny izy. Andriamanitra efa niteny ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao. Tadidinareo iny zava-dehibe iny, ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao. Ny Samoela, ny Saoly miandry fahagagana, aiza aloha Samoela nefa miaramilany amin'io vao mainka mihena ihany izy efa vitsy, vao mainka niena ihany ny samy miaramilany amin'io fotoana io. Farany tsy ary nitsony, tsy ho avy angamba le Samoely iny ka alao ataoko ty faporotra dia nanao fanatitra izy. Ny mpivavaka be dia tsy afaka manao ninninna raha tsy manao fanompoana fivavahana aloha, na atao hoe fanompo-mpivavahana aloha. Vavaka salamo zay tsy azo ny dikany, iraray dia vavaka zay vao manomboka ny atao. Vitany ianao Andriamanitra, tairo amin'izay revitsika ato. Zany ny atao hoe mpivavaka tsy maintsy zay aloha. Andriamanitra efa niteny, za efa nanome fahasoavana anao, momba anao ataovy zay azo ny tananao atao. Tsy mahazo manao fanatitra aloha. Vitantsika io fanatitra aloha. Hoy Saoly, eto ty amiko mifanatitra dorana manontolo sy mifanatom-pihavanana. Dia nanolotra mifanatitra dorana manontolo izy. Rehefa vita mifanolora mifanatitra dorana manontolo, idry tamin'ny Samoela dia nivoaka ny hitsena azy Saoly mba hiarahaba azy. Tonga ihany Samoela, efa vita le fanatitra. Tonga ihany Samoela, ahoana ozy izy? Hoy Saoly, hoy Samoela, inona ny ataonao? Dia hoy Saoly, raha hitako fa nielina andao any olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao, ary rehefa tafangona tany Mikimasy ny Filistina dia hoy hidina amin'izao ny Filistina le aty Gilgala, nefa tsy mbola nanao fonanao an'ny tompo dia maninona? Nahatsiaro voatery. Jereo tsara ny teny rehetra misy dikany avokoa, nahatsiaro voatery nanolotra fanatitra dorana manontolo tsy maintsy zay aloha ny atao fa tsy tahiny tompo raha vao tsy manao fomba mpivavahana, tsy tahiny tompo. Dia zay no nataoko aloha. Ampifaliana io
ny anaovany an'io tena hoe tsena mba hiraba azy tonga ihany ianao fa nataoko le izy efa vitako afaka miady am'izay tsika ve mavitako ny zava-dehibe tsika indray tena norma tsara tsika amin'ny fomba mpivavahana tsy maintsy atao hoy Samoela tamin'ny tompo tamin'ny Saoly nanao adalana ianao tsy nitandrina ny didin'ny tompo Andriamanitra ao zay nanodidiny ianao fa raha tsy nanao izany ianao dia nampitoetra amin'ny fanjakanao mandrakizay ao amin'ny Israely ny tompo ka izao dia tsy aharitra ny fanjakanao ny tompo efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony ary izy ny voatendry ny tompo mpanapaka ny olona satria tsy nitandrina n'izay nandidin'ny tompo anao ianao inona nandidin'ny tompo anao miady amin'ny Filistina nandidin'ny tompo anao inona nandidin'ny tompo anao ataovy izay azo ny tananao fa Andriamanitra efa momba anao inona nandidin'ny tompo anao ny asan'ny mpanjaka ny asanao fa ny asam-pisorona asan'ny Samoela dia ianao nanao zavatra tsy azo atao tsy le izy tsy naharitra loatra ny olana tamin'ny Samoela hoe tsy nandre ny Saoly tsy nandre Samoela herinandro tsy zay ny problème Samoela ny teny hoe ho avy eo amin'ny herinandro ho avy aminao eo zany hoe mety midika ohatran'le tadidinareo ny tenin'ny Abrahama hoe hiakatra zay mianaka dia rehefa avy eo anao fanatitra dia rehefa avy eo zay mianaka hiverina nefa lay zanany no ataony fanatitra fa Abrahama nino hoe hitsangana amin'ny maty io zazy io dia ohatr'izay ny Samoela amin'ny herinandro aho verina eto aminao Samoela zany mieritreritra tokony efa vita ny ady amin'izay ny Saoly hoe ka fanompo-mpivavahana ary mbola tsy natao akory dia miandry ianao amin'ny herinandro zany zay vao hiady miandry ianao zany zay ka tsy le tsy faharetany loatra zany ny tian'ny Samoela fa izy nanao fanatitra zavatra tsy azo atao mpanjaka tsy mahazo manolotra fanatitra zany tsy azo mpanjaka atao zany tsy nanjaran'ny Saoly tsy hiady anie Samoela efa mipetraka ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao tsy nandraran'ny Saoly mihitsy Samoela fa i Saoly miandry mazy ny atao hoe mpivavaka dia mahita fahagagana ka rehefa mivavaka dia miova daholo ny zavatra rehetra manodidina dia resy ho azy retsina tsy manao nininina ary zay efa mivavaka be zay ny mahatonga antsika amin'ny teny hoe mpivavaka be ny olona religieux iny tena tsy azo dikevitra tsy maintsy atao aloha iny famantarana foana ny lehibe aminy efa nanao domboko tapany ianao Andriamanitra aiza amin'izay ny herany mpandreseo famantarana foana ny lehibe aminy mitoerana fanatitra fa tsy le tompo tsy ny tompo mihitsy ny tadiavo fa le fombafomba tsy maintsy eto tsy maintsy zao tsy maintsy atao an'izao zany ny atao hoe mpivavaka be zany ny atao hoe olona religieux olona tsy maintsy manao fomba aloha fomba ny zava-dehibe fa tsy ny fankatoavana niny 700 ka zao tsy aharitra ny fanjakanao ny tompo efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony ary izy ny voatendry ny tompo mpanapaka ny olona satria tsy nitandry zay nandidin'ny tompo anao ianao tena ohatrany tsy ety ty ozy izy ny tompo tonga dia voanenga dia efa hitan'ny tompo hoe tsy mety mpanjaka ty fa hosoloana lehilahy araka ny fony dia fantatsika tsara asan'ny apôstôly 7:12 rehefa nanaisotra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe nahita ny Davida zanak' Jesay lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoky rehetra Samoela voalohany 7:17 dia Salamo 7:20 nahita ny Davida zanak' Jesay lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoky rehetra ao
ary io Davida io tsy hoe lafakazo tsara tsika, tsy hoe tsy naomby Andriamanitra tamin'ny Saoly dia andeha hitady any Davida, fa tamin'ny andron'ny Jakôba, fa tamin'ny andron'ny Jakôba rehefa nitsodrany zanany Jakôba, Genesis 7:7-10 ka hatramin'ny 10, dia izao nitsodrany Jakôba tamin'ny Joda. Ry Joda, ody rain'ny rahalanao ianao, ny tananao dia ho ao amin'ny vozin'ny fahavalonao, iakohaka ho anatrehanao ny zanaky ny rainao, zanak'alioan'ny Joda, avy ny reby ianao anaka, mamijaka mandry toy ny lioana izy, toy ny liom-bavaka iza no anaitra azy. Ny tehim-panjakana dia tsy hiala amin'ny Joda, ary ny tehim-panapahana dia tsy hiala eo anelanelan'ny tonga ny mandra-pahatonga ny silo, ka hano azy ny firenena maro. Efa nijerentsika io tamin'ny farany le nijeren'le tantara, fa verenantsika le izy. Joda fa tsy Benjamina no nitsofin'Andriamanitra rano tamin'ny alalan'ny Jakôba hoe i Joda no derain'ny rahalahany, satria i Joda ny mpanjaka. Ny tananao dia ho vozin'ny fahavalonao, satria ny taranak'i Joda no andresin'ny fahavalo. Iankohaka ho anatrehanao ny zanaky ny rainao, satria ianao ny mpanjaka. Lioan'ny Joda, liom-bavy dia zanak'alioana, dia lioana dia liom-bavy. Fantatsika tsara fa ny lioana ny mpanjaka ny biby. Mpanjaka zany izy amin'ny mpanjaka rehetrarehetra dia io, avy miremby, mamitsaka mandry, tsisy manaitra. Zay le Joda. Dia ny 10, ny tehim-panjakana dia tsy hiala amin'ny Joda, fa miainga ao amin'ny Joda foana ny mpanjaka. Ny tehim-panapahana tsy hiala eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny silo, efa nijerentsika tamin'ny farany le silo, dia hano azy ny firenena maro mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy. I Davida dia taranak'i Joda, zanak'i Jese, ary Jesosy Kristy dia zanak'i Davida. Zay le tiana tongavany eto, fa tsy avy amin'ny Benjamina. I Benjamina, i Saoly avy amin'ny Benjamina, fa i Saoly lay nangatahana. Fa le efa tao am-pon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia Davida avy amin'ny Joda. Fa ka azy ve tsika? Zay ny fandehan'io zavatra io.